Eo amin'ny manodidina 5,7 ny arikarena FAOB na ny PIB ny vola lany amin'ny tsenam-barim-panjakana eto Afrika, rary no Ivonjy Arsan Razafy, talen'ny ARMP na Autorité de Régulation des Marchés Publics, raha mafisina ny ady amin'ny kolikoly izay manjaka tokoa ao amin'ity sehatra ity. Maro noho izany ireo fepetra noraisina teo anivon'ity sampan-draharaha ity, ankoatra ireo izay mbola apetraka tsy ho ela. Nanomboka tamin'ny fotoana dia niezaka mafia ny teto amin'ny Autorité de Régulation des Marchés Publics hanafaingana ny fotoana fanaovana ny tsenam-barim-panjakana. Marina fa rehefa natao izay allègement des procédures zay dia tsy manam-potoana firy intsony ireo mpanao kolikoly satria vetivety ilay fotoana. Mbola ho avy amin'ny mbola efa ezaka ataon'ny Autorité de Régulation des Marchés Publics amin'izao fotoana ny dématérialisation satria vao proof eran'izao tontolo izao fa rehefa dématérialiser ny tsenam-barim-panjakana dia vao mainka tsy manana fotoana intsony ny mpanao kolikoly satria voalohany indrindra afaka mifaninana ao anatin'ny internet daholo ny olona rehetra mahita miara-mahita amin'ny fotoana hifanarahana anankiray, ary ny faharoa fohy ny fotoana omena ahafahana manomana an'ilay dossier noho izany tsy afaka manao fotoana tsy manam-potoana akory anaovana ny kolikoly. Isy ihany koa ny famoahana application izay ahafahan'ny mpisiraka rehetra mahita ara-potoana ireo appel d'offre avoaka ny fanjakana. Atsoatsy dia ivoaka misy application kely azon'ny mpisiraka rehetrarehetra ny fijerena ny zay appel d'offre rehetra mivoaka ao anatin'ny portable. Misy application zany ivoaka dia ao anatin'izay dia tonga dia efa afaka mijery an'izay daholo ny olona rehetrarehetra. Zany rehetrarehetra zany dia mbola ao anatin'ilay ady amin'ny kolikoly. Manaraka izany izy koa fiara-miasa amin'ny CSI sy ny Bianco amin'ny titonty ny amoaka ny stratégie nationale de lutte contre la corruption en matière de marché public. Iara-iasa amin'ny Universitén'ny Toamasina ny ARMP ka hanokatra lalam-piofanana ho an'ny tsenam-barim-panjakana na formation marché public. Izany dia hanomboka amin'ity taona ity.